riavana ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fa 9 febroary 2024 alahady fa 5 manaraka ny Epifania, alahady ny Baiboly eto Madagasikara, alahady natokany fitandremana isotro fitiavana ho fisaorana an'Andriamanitra sy hitondrana am-bavaka ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona FDL, ary alahady faharoa ibanjinana ny loha hevitra araka ny perikopan'ny FJKM hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika ny fampifavahana arak'izay fanambara teo, satria anio dia alahady ny Baiboly eto Madagasikara ary ty taona 2024 ty dia toam-pahakalazana roa sosina, fahakalazana an'Andriamanitra noho ny faha 70 taona nahavitana printy ny Baiboly malagasy voalohany sy faha 90 taona ny orenan'ny fikambanana mampely Baiboly eto Madagasikara. Araka ny tenin'ny fanevan'ny fankalazana mandre ny teny mandray mamoa nalaina araka ny filazantsara ny marika toko faefatra andininy faha13 ka hatramin'ny faha20. Andesika hitsangana iarairetona ny iran'ny fankalazana an'Andriamanitra zany mandray ny teny mandray mamoa. fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo efa voalahatra amin'ny anaran'ny Tompo Jehova mpaka ny lanitra ny fananao miatra amin'ny rano
ry Andriamanitra raisy zanakary fanahymasino ndeto io zahay nomenao anjara tsara ka nitao aminao eo naminao eto traninao ka mbola afaka misaotra mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Saotra tompo fa noho ny famindramponao dia afaka mankalaza ny alady ny baiboly izahay eto Madagasikara amin'ity andro ity ary ty taona 520 ihany koa no taona hankalazananao Andriamanitra noho ny 710 taona nahavitanam-pirinty ny baiboly malagasy voalohany sy ny 80 taona ny fikambanana mampely baiboly eto Madagasikara. Saotra indrindra tompo fa noho ny fitiavanao ny mbola ahafahanay malagasy mandresy mamaky ary mizara malalaka ny teninao ary nonay fa azany teninao izany no mamonjy sy manafaka anay tsirairay avy, manafaka ny ankohonanay ary indrindra mbola hanafaka ity firenena ity. Ndera sy mankalaza ary mahame voninahitra ny anaranao zahay eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana fa afaka miombony eto anatrehanao hisaotranao ary ametraka aminao ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona tononona manokana tompo ny famaky vakinay ny toam-piasan'ny andihan'ny finaritra 424 724 tonga eto izahay mba handray ny filazantsara ny famonjena mba hatonga nay hibebaka eo anatrehanao ary mba fampirenana ny finoanay fa indrindra tompo mino sy manantena ny famelan-keloka avy aminao zahay atambaro ary amasiny ny sainay sy ny fonay mba ho vavaray ary fanaharay no entinay manatrika anao mba raiso ary ke hoanitra manimpofona miakatra eo amin'ny seza fiandriananao zao fanikopivavahana ataonao izao hoenonanao izany ry Andriamanitra rainay ary ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miaraba ny ankizy sy tanora rehetra amin'izao ora sy fotoana matapapory antsika amin'ny tranon'Andriamanitra izao. Ampitombony aminareo ankizy sy tanora trany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompo tiantsika. Zao dia ritsangana ny ankizy sy ny tanora hanao ny hira efa voalahatra.
vavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay ankizy sy tanora, fa atanao tsy diso anjara amin'ny teninao. Feno ny fanahinao masina izahay, mba haizanay mandray sy mivelona amin'ny famonjena avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ny soratra masina zaraina amintsika anio dia amin'ny Korintianina 2:2, ny andinin'ny 7 tapany voalohany. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy manao izay mahatafotohina izahay na amin'inona na amin'inona. Averintsika indray mandeha hoe fa tsy manao izay mahatafotohina izahay na amin'inona na amin'inona. Ny teony hoe mahatafotohina araka izy tanora dia mifandray amin'ny hoe tafotohina. Eto amin'ity soratra masina ity, ny dikany hoe mahatafotohina dia mahatonga ny olona tsy hivavaka mihitsy na mahatonga ny olona hiala tsy hivavaka intsony. Ny lohahevitra bandrintsika amin'ity volana ity dia hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny tantaran'i Daniel mpaminany dia anisan'ny tantara anankiray ao amin'ny soratra masina maneho izany lohahevitra izany hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Andeha hovitinina amintsika izany tantaran'i Daniel mpaminany izany. Daniel dia tanora tokony ho teo amin'ny 12 taona teo. Natoky izy sady tena tovolahy feno fahendrena. Nalaina ho babo Daniel, tena niaina ny tenin'Andriamanitra izy na dia tany amin'ny tanin'ny mpanompo sampy aza. Tsy mba nanao izay mahatezitra ny mpiaramonina izy, nefa nijorony hatrany ny tenin'Andriamanitra. Tsy nety niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy na dia nofetsifetsehana aza andà ny finoany. Nataony ampahendrena ny fandavany, intelo isan'andro izy no mivavaka ary fanaony izany. Tsy mba nisy fihetsika nataony na tafotohina ny manodidina azy tamin'izany fijoroany izany. Vokany novonjen'Andriamanitra tao andavaky ny liona i Daniel. Tena voavonjy izy, ny fifikirany tamin'ny tenin'Andriamanitra no nahavonjy azy, namonjen'Andriamanitra azy. Ary dia samy gaga ny olona rehetra. Avy eo nodidian'Andriamanitra ny vahoaka teo, nodidian'ny mpanjaka ny vahoaka teo amin'ny fanjakany hiary hivavaka amin'ny Daniel. Inona no afatra azontsika ankizy tanora tsoahana amin'izany tantaran'i Daniel izany. Ohatra tsara ho antsika Daniel, mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary mivavaka mafy. Ka na tsy manao zavatra mitovy amin'ny hafa azy izy dia tsy mahatafotohina azy zany, fa voamaika aza mahasarika azy hivavaka. Voavonjy Daniel sady nitondra famonjena ho an'ny hafa koa. Tandremo ary ankizy tanora, ny fiteny, ny fihetsika sy ny fitafy ary izay rehetra ataontsika mba tsy hanafotohina ny hafa. Aoka mba hitondra azy ireny hivavaka sy anampahendrena toa antsika koa izay ataontsika rehetra. Andeha ary mbola iarahantsika mamerina amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Korintianina 2:4, andin'ny 7 tapany voalohany iteo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy manao na amin'inona na amin'inona. Amen. Mbola hivavaka isika. Jesosy Tompo, ataovy tia mamaky sy miaino, mianatra sy mankatò ny teninao izahay, fa mamonjy ny teninao. Ampio izahay mba hatonga ny manodidina anay hivavaka, fa tsy hanao zavatra mahatafotohina azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
Ivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ray zanaka fanamasina fa tonga eo amin'ny fotoana makina ny teninao izahay. Ny teninao izay manitsy ny diso nataonay ary mitaiza ny fanahinay tsirairay avy. Ankehitriny dia mangataka ny fanamasinao izahay mba hirotsaka ho an'ny mpamaky mba tsy handiso, ny hitory ny afatrao mba ho ny sitraponao ny voatory ary ireo mpiaino rehetra tonga eto mba handray izany ho vatsentiny miaina amin'ny fiainany andavanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iara-maky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo 5:100, andininy 1:1 ka hatramin'ny 9:7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia maly izay miteny ratsy ahy aho satria matoky ny teninao. Ary aza dia esorina amin'ny vavako ny teny marina fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalànao mandrakariva aho dia mandrakizay dory. Ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiaviko. Hilaza ny teny vavolombelonao eo anatrihan'ireo mpanjaka aho ka tsy homenatra, ary iravoravo amin'ny didinao satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny, ho saintsainiko ny didinao. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka 9:9, andininy 9:2 ka hatramin'ny 9:10. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Koritianina. Koritianina 2, 9:1, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantona sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanondrenana teo ambonin'ny vatolampy. Ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanondrenana izy. Fa izay nandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely azo mafy ny rika ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza ny naharavana izany trano izany. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitoina izahay, na amin'inona na amin'inona, mba tsy homentsiny ny fanompona. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny fifadinkanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny lazaratsy sy ny lazasoa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarenany maro,
tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Amen. Manonona ny fahasoavan'ny tompo antsika fiangonana rehetra riavana. Miarahaba antsika kristianina malagasy izay nomen'Andriamanitra fahasoavana ka nitehirizany ny baiboly amin'ny fitendrazantsika nandritra ny 70 taona. Miarahaba tena koa isika raha naharitra tamin'ny fiara-miasa amin'ny fikambana mampiely baiboly malagasy nandritra ny 80 taona. Fa ho antsika eto dia manonona ny fiarabala manokana ny diakona andian'ny finaritra no ny amin'ity alahady hitondrana mambavaka ireo ray aman-drenitsika ireo fiadanana ho anareo. Ny lioka toko fahaenina andiny ny fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo farany no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Ary engane ny fanahy masin'Andriamanitra mbola hampiorina sy hampitombo antsika amin'ny finoana avy amin'izany soratra masina izany. Lioka toko fahaenina ny andiny ny fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Rehefa mamaky ny filazantsara ka ny lioka toko fahaenina isika dia manomboka izany amin'ny filazana ny nanotazan'ny mpianatra salohim-bary andro sabata na tezitra ny fariseo. Mandimby an'io ny tantara na asitranan'i Jesosy ilay maty-tanana andro sabata mbola tsy nahafaly ny fariseo koa zany. Aorian'io dia ny fifidianan'i Jesosy ireo apôstôly 12 fitanisana ny anaran'izy 12 apôstôly izay novidian'i Jesosy ary aorian'izay eo ambany ny anaran'ny apôstôly ka manaraka isika misy filazana hoe midina i Jesosy sy ny mpianany ary narahany vahoaka betsaka tena nomboka ary izao fampianaran'izao izy. Ny farana amin'ity toko fahaenina andiny fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo ity. Izany hoe raha maka sary an-tsaina vetivety ny zavatra tantarain'ny mpanoratra ato amin'izao perikopa izao isika dia olona marobe manemitra ireo apôstôly 12 novidiana miaro ny toloteny fanokanana ny apôstôly. Movatsy ny sary izay ifanotronatsika eto. Indreo ny olom-boafitan'Andriamanitra tamin'ny alalantsika mpandray fanasan'ny tompo entsika ambavana manafatra i Jesosy. Rehefa mifarana ny toloteniny dia izao andiny ny fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo izao no nolazainy. Rafitina dia hoe raha miany izany toloteny izany ianareo ka mankatoa dia toy ny olona manorina ny trano amin'ny vaton'ampy
na avy azandrika tsy ravany trano fa raha tsy mankatokosa ianareo nandiny fahasimevapolo dia tony olona namorona ny trano tambony tany rehefa avy ndrika be dia loza ny faharavany ny trano toroteny mikendry indrindra ny anatonana ny Jesosy ialona ny Jesosy ary ankatoavana ny teniny Jesosy mba ho izany koa ny toroteny ity ao ahatonga antsika anatona ny Jesosy andre ny teniny Jesosy ary hankato ny teniny Jesosy rehefa mandinika moa isika ny filazantsara araka ny Matthieu dia milahatra amin'izao lioka toko fahaenina izao ny filazantsara araka ny Matthieu toko fahadimy hatramin'ny toko fahafito ilay toroteny na fampianarana lava be nataony Jesosy tamin'ny vahoaka dia mifarana koa amin'ity filazany lioka ity ao amin'ny Matthieu toko fahafito andiny faraka amby-roapolo hatramin'ny fahafito amby-roapolo mitovy ny fitantarana na dia tsy sahala azy rehefa vita ilay toroteny lava be dia nanambary Jesosy ny amin'ny hoe izay miaino ka mankatoy izany dia toy ny olona manorona ny trano ambony vatolampy izay tsy mankatoy kosa dia toy ny olona manorona ny tranony ambony fasika indray kosa no ilazany azy ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu ny soratra masina ireto andininy vitsivitsy ireto lioka toko fahaenina andininy fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo dia mampieritreritra antsika dingana telo no ambarany Jesosy fa azo ilazana ny olona ho toy ny olona manorona ny trano ambony vatolampy manatona mandre ny teniny ary mankatoy manatona mandre ny teniny ary mankatoy ireo matoan-teny ireo raha zoina amin'ny fototra dia matoan-teny tsy hoe manatona dia vita izay ndray mandeha tsy miverina fa manatona tsy kelikely ary manatona hatrany hatrany miaino dia fiainona mitoy fa tsy hoe indraindray miaino indraindray tsy miaino indraindray tonga indraindray tsy tonga tsia ary fankatoavana mandrakariva tsy misy fepetra izay ny matoan-teny iangan'ny dika teny malagasy hoe manatona mandre ny teniko ary mankatoy zany hoe asa mitoy fa tsy hoe indray melatra na mitsitapitapy mampoelana indraindray tsia fa fiainona mitoy fankatoavana tsy tapaka fanatonana tsy kelikely manatona tsy kelikely miaino mitoy ary mankatoy tsy tapaka manorona ny tranony ambony vatolampy izay manatona mandre ny teny ka mankatoy zany hoe kristiana ataovy hoe 48 zany ianao raha izay eo ny andiny ny fahavalo amby efapolo fa li anankiray kosa manorona ny trano ambony fasika dia kristiana 5 amby efapolo andiny ny fahasivy amby efapolo rehefa avy ndrika be dia rava ny trano ary loza ny faharavany vatolampy satany no manorenanao ny tranonao zao fotoana iarahantsika mian'izao ry havana dia fotoana tena mampiparika ny tenin'Andriamanitra azotsika zany aty amin'ny fiaraha-mivavaka toy izao azotsika sitrahany zary any amin'ny hainao manjery samihafa tonga eo ambany masika zany amin'ny alalan'ny tambajotra izay efa saika manenika ny olona rehetra raha ianao amin'ity alahady ity nde hitetiny fahita lavitra samihafa
dia mahita be dia be anao raha vao maraina ny andro mandra-paharivan'ny andro koa amin'ny alina aza mbola misy ihany zany raha ianao tsy hiala mihitsy manoloana ny finday anao fa anaraka na hitady texte momba ny fivavahana toroteny milazany amin'ny Kristy na antsary na antsoratra dia tsy laninao naliny zany indraindray dia azo mpaka-panana ny mpanolotra ny reny fampianarany reny na isika mpanaraka any amin'ny tambajotra mieritreritra hoe firy ny jery an'le izy ary firy ny nanao j'aime tsy tokony hivakiana loza ny tsy maintsy amperitreritra antsika dia ny hoe amin'ireo izay mijery anarivony na anjatony na ampolony amin'ireo izay nanaraka ka nilaza fanankafiana nanao j'aime firy amin'ireny nankatoa tsy hitanao ao anatin'ny marika kely zany hoe za dia nankatoa Andriamanitra no mahafantatra an'izany azafaly ny hoe manaraka fampianarana an'izao dia manaraka fampianarana an'izao dia makatsy koa dia makaro koa dia tia koa nahita dia tia mety be dia tia ohatrany tsy dia mety ry havana malala adinina aminao izay eninao sy nijerenao firy amin'ny reny nankatoavinao tsy alovetokana mahafeny fankatoavana toy izay marobe mbola iandrasana ny fanadinana anao aza maika hitsipotsipo na tsiaroa fa mifantoa amin'izay renao ary reselahatra ny tenanao mba hankatoa izany dia kristianina 7 ianao manorina ny trano ambony vatolampy raha izay soratra masina sy fampianarana miparika maneran-tany no atao hoe nankatoaviny izay nanaraka azy ireny efa lanitra ny tany hoy ny mpanakanto mahafinaritra fotsiny mijery sy manaraka aza neka niendriky ny oleo amin'ny le sary koa ny tadiavinao hojery ohatran'izy indray mpisehony androany ny akanjo sy ny sisa ry havana malala rehetra amin'ny tompo ity ny fanontaniana ampandinian-tenantsika ho antsika loolona sy dekona ho antsika mpiandry ho antsika vahoaka an'Andriamanitra inona no ataoko amin'ny tenin'Andriamanitra efa henoko ankatovy aho inona no ataoko amin'ny tenin'Andriamanitra efa norenesiko hankatovy aho ny faharoa inona ny vokatry ny fankatoavana ny vokatry ny fankatoavana eo amin'ny andininy 7 raha alefa evim-panahy ny amin'ny hoe tonga ndrika tsy rava ny trano ny vokatry ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fijoroantsika amin'ny fotoan-tsarotra ny fandresentsika ny fankam-panahy aka ny ao Matthieu 4 Jesosy Kristy nalaim-panahy ny fijoroantsika ho mandresy eo anatrehan'ny fitsapana na avy aza ndrika tsy rava ny trano mijoro amin'ny fotoan-tsarotra tsy mirona amin'ny fankam-panahy ary tsy resin'ny fitsapana izany ny vokatry ny fankatoavana Joba dia ohatra anankiray ao amin'ny soratra masina miariary ary mampieritreritra antsika kristianina ankehitriny io Joba io araka ny voalaza ao amin'ny Joba voalohany andininy voalohany hatramin'ny 5 dia mpanapitrisa eo mpamaranana moa dia hoy ny mpanoratra hoe tsy misy olona nanana otra azy amin'ny zanaky ny tady tsy nanana raha vola betsaka ny fananany raha ondry amanosy omby sy ny biby fiompy rehetra mifanisy samy fanandrina amin'izay mety ho manana izy eo amin'ny andininy
voalohany hatranony fahadimy ihany tsy hoe manan-karena amin'ny ara-nofo ihany Joba fa manan-karena ampanakoho izy vitany ny mivavaka isan'andro ka manatitra fanatitra mba hifonana ho an'ireo zanany ho ny soratra masina hoe ndrao nanoty izy ireo izany hoe tsy olona nanan-karena ara-materialy ihany ka mpanapitrisa fa olona nanan-karena ampanakoho i Joba eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo rehefa mifarany tantaran'i Joba tamin'ny filazana hoe andro anankiray monja dia ripaka ny zanany 10 mianadahy 7 lahy 3 vavy iny andro iny ihany dia fongana ny fananany hoy ny soratra mamarana n'izany tantara izany hoe tamin'izany rehetra izany dia tsy nanoto Joba nanano metsiny an'Andriamanitra izany ilay karazan'olona nanorona ny tranony tambony vatolampy nanatona ny aino sy nankatoa ka tsy rava ny zavatsarotra na ny fotoan-tsarotra ny finoany amin'ny fisaorana manamanjo na vita ny atidy dia manolotra fisaorana amin'ny petatry renydretreny manamanjo ho an'ny mpiaramonina ho an'ny mpiaramiasa ho an'ny mpiaramivavaka dia indraindray misy fanompiana kely manao hoe hialana tsiny amin'izay tsy tratranjo no ny hafanana be no ny hafenondrano be loatra ry havana malala feritreritra izany nahajoro tamin'ny fitsapana ve dia mba hosoloana elao zany so mitovy amin'ny hafa ihany sika saingy fiteny ve zany amin'ny fiarahamonina dia raisitsika tsia mahajoro amin'ny fotoan-tsarotra isika kristianina ary mahavita izay rehetra tokony atao na inona midony rehefa tahaka ny olona nanorona ny trano tambony vatolampy nanatona any Jesosy tapaka ny aino azy mandrakariva ary nankatoa azy tsy nisy fepetra raha tonga ny fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainantsika ahajoro ve ianao inona nataoko amin'ny tenin'Andriamanitra henoko ankatoa ve ianao raha tonga ny fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainanao ahajoro ve ianao tsara ry havana ny miditra am-piangonana tsara koa ny manaraka tsy tapaka ny fampianarana sy ny toriteny izay takiana amintsika indrindra mba hahatonga antsika ahajoro ao anatin'ny fotoan-tsarotra trano tsy rava miorina amin'ny vatolampy dia isika mankatoa ny vokatry ny fankatoavana dia fahajoroana eo anivon'ny fotoan-tsarotra ny fahatelo inona kosa ny vokatry ny tsy fankatoavana eo amin'ny andininy fahasivy amby efapolo fiainana rava ny fitsapana olona tsy manan-ke entimiady amin'ny sarotra ary olona mandeha amin'ny sitrapony fa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo jiosy izay miaina fiainana mitsingilaila fantatsika izany mandraka ankehitriny araka ny soratra masina dia nanda any Jesosy tsy ho Kristy izy ireo santionany reny jiosy mandahany Kristy ireny fiainana tsy mitombona milangilana feny korotana fa ohatra koa ireo kristianina izay tsy mankatoa dia manjary tsy mandeha amin'ny filaminana ny fiainany tenysika indraindray manao hoe tsara ny toriteny tokony hibebaka fa afaka miandro izany aleo mba raha-pitso raha toriana amintsika ny hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina aleo aloha tsy androany mbola tsy tonga ny antso
eo any ahy e aza taitrinareo riavana malala efa endriky ny tsy fankatoavana zany fampiandrasana ny sitrapon'Andriamanitra ary fisalovananao amin'ny sitraponao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra eninao ve fa mbola tsy nekenao na nandresy lahitranao nankatoavinao sao izany mahatonga ny fiainanao mora rava rehefa tojo fitsapana sao izany mahatonga ny fononao irefarefa rehefa tonga ny sarotra. Fa marana riavana dia ny hoe ny 70 taona sy ny 90 taonany izay ankalazantsika an'Andriamanitra 70 taona ny baiboly malagasy 80 taona nanapariana ny baiboly ny fikambana mampely baiboly malagasy mandray mamoa dia mampieritreritra antsika hoe ny fiangonana matanjaka 70 taona ny kirakirana ny baiboly aty aoriana dia fiangonana manatona tsy tapaka tsy kelikely an'i Jesoa miaino mandrakariva ny tenin'i Jesoa ary mankatoa tsy misy fepetra ny tenin'i Jesoa. Fiangonana matanjaka tsy ny hoe fiangonana mahavidy baiboly be dia be atao inony rehefa tsy hovakiana ary indrindra tsy ho ankatoavina fa ny fiangonana matanjaka dia fiangonana manatona an'i Jesoa lalandava mamaky soratra masina mandrakariva ary mankatoa an'i Jesoa tsy misy fepetra. Ny dekona manana an'izany finiavana izany dia hitarika ny fiangonana mba hanana izany koa amin'izany dia samy hovovonjy isika satria tsy mihaino fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tena mankatoa indrindra koa. Fiangonana matanjaka dia manana dekona manatona an'i Jesoa lalandava mamaky soratra masina mandrakariva ary dekona mankatoa ny tenin'ny tompo izay manatsofina enti miaino aoka izy ay. Amen. Malona izany sitrapon'Andriamanitra izany sika mahatsiaro fa tsy tanteraka randeha isika hanatona tompo amin'ny alalany zao vavaka fifonana izao mivavaka isika. Reny teo tokoa Andriamanitro ny sitraponao ary nahariarinao anay ny tianao ambarandray ka tokony iainanay. Tsapanay tompo fa tsy tanteraka tokoa izay manoloana an'izany teninao izany. Impiry tokoa moa izay no efa nandre ny teninao, niaino ny teninao, namaky ny teninao kanefa tompo tony mbola taona ihany no taonay, mbola miainao anatin'ny faharatsiana ihany izahay, to mbola tsy manaiky ahitsy ny teninao ihany izahay fa zay tianay sy mampetipety ny fiainanay ihany no arahanay. Mifona aminao izay Andriamanitro nohony amin'izany tsy fankatoavanay anao Andriamanitra izany. Mafy mafy atoko izay Andriamanitro ka ndreto izay manetry teny eto anatrehanao manatona anao izahay, mifona eto anatrehanao izahay, mivalo miaiky ny tsy fahatanterana. Ho andrahanao Jesosy Kristy anadio anay miambizany tsy fahatanteranay izany ary angatahany hatrany ny fanenao masina hiasa ty anatinay mba hahatonga anay tena mpankatoa tokoa ny teninao izahay. Tsy hainay ny manefa izany raha tsy ny herinao no ao anatinay. Koa dia meno tompo ny fifonanay manatsy fahatanteranay izay rehetra izay tompo ka indro izay vavaka mangina hanonona ny tsy fahatanteranay teo anitrehana. Koa meno vavaka anay tompo. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany. Amen.
ry havana ho antsika izay ny haiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nybebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotro ny tompo antsika ho famelana ny elontsika hoy ny tompo amintsika aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo amen antsika izay voavela heloka dia andeha hamparatsika mpahaiba-maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana larana faharoa isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy toa manao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na nita na antsy ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanany lahy tokon'Andriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ray amin'ny zavatra rehetra izy nahariana izao tontolo izao ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivetsiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anampahany Pônty Pilato izy nataony andro fahatelo farak'izay miakatra ho any an-danitra izy ary miteraka eo am-pitavanany iray avy any avy indray amin'ny voninahitra tsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino fanahy masina tompo sady mpanehany izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsao ny fiankalazay miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny tamin'ny vavaka-manana isika mino fiangonana iray ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famonoan-kely sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen Vamos,
Iroso amin'ny asa vavolombelona isika ry havana. Isantarana izany ary dia hanao ny hirany ny andiany finaritra, endre mahafinaritra. See
endre tsara sady mahafinaritra raha ny pirahalahy no miara-monina. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato andininy voalohany. Zany teny soratra masina tondrodrotra ny andian'ny finaritra zany ry havana no hiarabana antsika mpianakavin'ny finoana amin'izao aladiny fikambanany dekona sy loholona foezina amin'ny hoe FDL izao. Mandiny fa 8 taona ny joroa ny eto anivon'ny fitandremana isotro fitiavana tokoa ny FDL ankehitriny. Mpikambana misa 500 mianda-miambavy no mandrafitra izany. Olom-boafidy efa nahafeno fepetra voalazany andininy fa 720 sy ny fa 820 amin'ny fotodalana fitsipika izy ireo. Fototra aratsoratra masina iorenan'ny fikambanana no hoe fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny dekona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy ny fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Timoty voalohany amin'ny toko 7 andininy 7. Vina apetraka mandritra izao feptom-piasana izao ny hoe 5 alavaina amin'ny hoe dekona sy loholona miara-monina. Koa ny tanjona dia dekona sy loholona mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra, mifanohana amin'ny hafa ary mitandrina ny tenany. Vokatra andrasana mandritra izao feptom-piasana izao ny fametrahana marika mivela ho an'ny olon-drehetra eo amin'ny fijoroana vavolombelona ka hitondra ainga vaovao eo amin'ny fampivoarana ny fiainam-panahin'ny mpikambana sy ny vahoaka an'Andriamanitra. Ametraka fomba fiasa mahomby ampita amin'ny sampana samihafa eto anivon'ny fitandremana ary aneo fa ny FDL dia fantso-pandaminana sy fandavorariana ny fanompom-pivavahana. Ireto avy ary ny fomba natanterahana izany. Voalohany indrindra amin'izany ny fizarana andraikitra tandrifiny tsirairay. Eo ihany koa ny fanentanana. Tsy azo adinoina ny fanamafisana ny serasera eo amin'ny lafiny rehetra ary indrindrindrindra ny fitantanana mangarahara. Maro dia maro ireo hetsika totosain'ny FDL toy ny fandaminana, mialoha, mandritra ary aoriany ny fanompom-pivavahana ho fiainana ilay fanekena fahatelo manao hoe hitandrina tsara ny filaminan'ny fanompom-pivavahana ao am-piangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra araka izay farany azoko atao. Tsy azo ditsita ireo hetsika manokana izay tanterahana miandalana mandritry ny taona. Ireo amin'ny sehatra ivelan'ny fiangonana zao dia zava-dehibe ny famangina ny toeram-panomanana no mpitandrina. Miaraka amin'izay ny fiarahana amin'ny ARM amin'ny fanohanana nambatonakanga manokana. Eo ny famangina ny vondron'olona miara-mivavaka. Tsy adinoina ihany koa ny fiaonam-be iarahana amin'ny synodam-paritany sy ny foibe. Raha eto anivon'ny fitandremana kosa dia ireto avy izany. Eo ny vondrom-bavaka raha ny toanaina mampiombona isaky ny sabotsy voalohan'ny volana. Ny fivoriam-bena ny AG isaky ny sabotsy fahatelon'ny volana. Ny fieveran-draharaha isaky ny sabotsy faran'ny volana. Ny taom-baovao FDL, ny alahadiny FDL arahan'ny mikalo am-panahy tahaka izao hatrehintsika izao. Ny fisontonana samihafa, ny fanomanana ny fitsangatsanganana iarahana amin'ny fiangonana, ny fanomanana ny bazary fitiavana. Tiana ihany manamarika fa miara-dalana sy mifandroy amin'ireo voambara rehetra ireo ry havana. Ny adidy fampandrosoana amin'ny fiainam-panahin'ny hafa. Tahaka ny famangina tokantrano, ilay antsoina hoe anjara fiandrasana, izay efa manomboka izy ankehitriny. Ny fampandraisana ny trano, ny fanohanana ny mpitandrina amin'ny sotro ronono sy mivadina velan'ny mpitandrina, ny fandraisana anjara amin'ny aladiny mpitandrina, ny fetin'ny ray, ny fetin'ny reny, ny fanohanana ny mpitandrina amin'ny zadra rà, fanotana ny karatra adidy ho an'ny mpikambana, ary ny famangina, na ankafaliana, na ankaratsiana, araka ny fehmpihavanana. Andraikitry ny FDL avokoa, izany voatanisa rehetra izany. Ho fandravonana izany ary havana. Ny FDL dia fikambanana mandray anjara feno amin'ny asa-panompoana rehetra, araka ny tandrifina andraikitra omena azy, eo anivony sany FJKM. Etonary. Dia isaorana ndray aman-dreny mpitandrina andreny manana miarisoa. Manao vaindondra rano fitezapana lalipaka sy mitohy ho an'ny dekona sy loholona
miaraka amin'ny ankonany. Eo ihany koa ny mpitandrina amin'ny zatra ra izay mifarimbona trany amin'izany. Mankasitraka anareo mpianakavy ny finoana izay tena mpanohana anay ary mbola entany na hanohana anay na dia noho ity andro an'io ity ihany aza satria an'io tolakandro amin'ny 3 ora dia mbola misy ilay hetsika hoe mikalo am-panahy izay hifarimbonana amin'ny antoko-pihira samihafa eto anivon'ny fiangonana ary indrindra iarahana ampy izay vao mikalo ny hira am-panahy teo. Tsy hay adinoina ihany koa ianareo ankonanay izay manao tanana miara-mandray, soroka miara-milanja aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny tohana samihafa. Dia nitanterahanareo rehetra ireo tokoa tompoko ny hoe fany fitiavana no mampandroso. Ankehitriny ary dia mitodika amintsika dekona sy loholona, mpiara-miombona amin'ny fanompona. Niantso antsika ho amin'ny asa tsara ny tompo. Mbola maro ary tsy hay ho tany sainareo asa mbola miandry antsika. Koa indro ary ny vatsim-panompona, ko amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Timotosy 4:5. Dia mampahiry antsika rehetra ry havana, anohy ny fiazakazana ary hibanjina tsara ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola hitohy amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ho an'ny FDL ny Ray aman-dreny mpitandrina. Antren'izany fampahafantarana ny amin'ny fiampianan'ny dekona sy ny fanompony izany ry havana, mangataka anareo loholona sy dekona mba hitsangana. Ao amin'ny testamenta taloha ny Salamo 4:30 dia mifarana amin'ny hoe favoadidin' Jehovah ho ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Tsarovy fa ny fiarahamon'ny mpirahalahy dia mahateraka fitahiana avy amin'Andriamanitra. Mbola ho tahiana hatrany ane ny fikambanan'ny dekona sy ny olona, ary raha ny fikambanan'ny dekona sy ny olona no mandray fitahiana avy amin'ny tompo dia hanaraka izany koa ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsara ka ny Lioka 9 ny 7:7 sy 7:7 izay anisan'ny nangalana toroteny teo dia misy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Izay rehetra manatona sy mandreny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona manao ny trano izy izay miady lalina ary manisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahazongozona azy satria tsara fanorenana izy. Ireo olona sy dekona malala ndeha hanorina eo ambony vatolampy. Raha tojo fizahantsoetra ny tsirairay na ny fikambanana dia tsy ontsona isika, ary rehefa isika ny tsy miontsy raha mandalo fizahantsoetra dia manaraka an'izany koa ny vahoaka an'Andriamanitra hiadiditsika. Ary farany ny teny faneva izay mamaraparana ny tao-piasana ho an'ny Saodevitsegema ilay hoe miorena tsara aza miova. Misy koa eo akaikiny eo ny hoe mahefabe mandrakariva amin'ny fanompoana ny tompo. Ny heritaona latsaka kely eo no efa vita, tena mbola eo am-panomboana ary mikatroka mafy isika izao. Mahereza tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ambonindreo rehetra voatanisy, mialoha ireny rehetra voatanisy ireny dia tadidio, fa ny vokony maharaka ny namany tsy ny mofian'ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra laoky ny vavan'Andriamanitra. Dia ho atsaontsika vaindohan'asa, vaindohan-draharaha ny filomana amin'ny soratra masina araka ny fanekena voalohany. Hamaky, hianatra ary hizara ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao izahay fa manan-karena ianao ary tsy mahantra olona ny fiangonana no ny fifidiananao ireo mpanompo nomenao ositra manokana amalo olona sy madekona. Misaotra no ny fijoroan'izy ireo eo amin'ny fiangonana amin'ireo zara fanompona samihafa, isam-batan'olona, isa-tarika, isam-bomery. Misaotra no ny fitarian'izao fiangonana izao
ny fieverany misimisy kokoa mihoatra noho ny rehetra ny raharahanao Andriamanitra miainga eto amin'ity fitandremana ity. Mankasitraka tompo anao ny asan'ny fanainao masina mampiombona ka hivelomana mandrakariva amin'ny teny manao hoe endre tsara sady mahafinaritra ranom-piralany miaramonina. Isaoranay ianao ny fitaomanao anay mba hanorina eo ambony vatolampy ka na ho avy aza ny fizahan-toetra raha tsy efa nisy zany dia tsy ontsony izahay fa hitarika ny fiangonanao mandrakariva mba handroso anatonanao andre ny teninao hankatoanao mba ho voavonjy ny teninao izahay tahaka no asiny ankonany tao anaty sampy fiara. Misaotra anao mbola mampiorina ny fononay mampaharitra anay ary manikina anay mba efa be amin'ny fanompona. Fantatray fa tsy mijery fotsiny ianao fa tena mampahery tokoa ireto ray aman-dreny eto amin'ny fiangonana ireto ahefany be lavitra noho izay gasainy. Jesosy Tompo ho tsarovanao amin'ny fitiavanao ane ny ankonan'izy ireo ray aman-dreny sy ray tapo na vady aman-janaka. Amin'ny anaranao lay tompo ny fiantsona efa nanositra anay no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ianao. Sotranao zay Andriamanitra aranay io fa mbola afaka mitany ile tonatrehanao indray izahay mangataka aminao. Ianao miteny fa izay mangataka dia homenao tokoa, izay mantondona dia hovoahanao. Reto izay Andriamanitra mipololotra aty anatinay tokoa zany vavaka izany ary tsy menatra izahay mangataka aminao. Zareo manokana tompo ity fiangonanao ity izao fitandremana zay efa najonao ity. Apetraka fianao ampelantananao ny kristianina tsirairay avy. Ianao mahalala izany na nitonga eto na tsy tonga eto. Ianao no hamangy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hatongavan'izy reto ihany koa eto amin'izao toerana izao. Apetraka fianao ampelantananao ny kristianina rehetra izahay mba hanana hafanampoa zotom-po amin'ny fanomponanao Andriamanitra ary hatsapany tokoa fa Andriamanitra efa niantso azy ireo ianao. Andriamanitra efa namonjy azy ireo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Vavaka izay tompo ny fandaram-potoana rehetra eto amin'izao fiangonana izao manomboka any amin'ny mpitandrina izany izay manatanteraka andraikitra hatrany amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny vita batisa rehetra. Tafinierinao tsy saray avy tompo mba samy havita izay efa amin'ny asanao. Apetraka fianao ampelantanao koa tompo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara miatrika ny fivoriany soata lehibe izay amin'ny volana ho avy izao. Apetraka fianao ampelantananao ireo olona izay hovidinao indray ao amin'ny mpiandraikitra fohy be ary indrindra ihany koa izay ho filohan'ny FJKM hitondra sy hitarika izao FJKM izao indray mandritra ny efa-taona. Ianao no efa mahalala an'izay olona apetraka eo tompo ka ampanjakao amin'izany olona izany fahamarinanao ny fitiavanao Andriamanitra ary mba ho tena ho vavolobenao tokoa ity fiangonana FJKM ity eto anifon'izao tontolo izao. Vavaka izay tompo an'ity firenena mahalalana ity tsisy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ny firenenay ka apetraka fianao ampelantananao ny fiainan'ny firenenay. Hitanao ny fahasairana ny vahoaka malagasy vonjeo ny firenenay tompo ary mamindra fo aminay mamindra fo ny mpitondranay. Tololo saina avy aminao izy ireo Andriamanitra ary omeo azy hatrany ny fanainao masina mba ahafahany mitarika izao firenena izao mitondra izao firenena izao araka ny sitraponao ary ataovy miantehitra amin'ny herinao izy ireo re Andriamanitra tomponay. Izany vavaka izany raha tompo dia fenonay sy atambatra amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe ranay o izay ny an-danitra mba masinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo any izay ny sahaza ao ary melany elokay tahaka ny amelanay sy ny meloka taminay ary izay mitondra ny amin'ny fakapana mba manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny fonahitra mandraksa. Saorantsika ny birao ny fitandremana nitondra ny tsara ho fantatra ny momba ny herinandro ny fianakaviana ary fanamafisana ny fiarah-miainam-bavaka eto amin'ny fitandremana no holazaina ety ampamarana ny rarahan'ny fiangonana. Nanomboka rahampitso hatramin'ny zomary avana ny herinandro ny fianakaviana
ary araka ny fandaminana atao amin'sany efjegema dia saiky manerana ny fiangonana efjegema zany herinandro ny fianakaviana izany ho antsika dia tena nanaraka ny lohahevitra izay napetraka ao amin'ny boky taridalana ho an'ny herinandro ny fianakaviana isika ny amin'n'ity herinandro ny fianakaviana ity efa fanaontsika raha teo zany anomboka amin'ny eninora ariva isan'andro ny herinandro ny fianakaviana raha mpitso alatsinainy ny lohahevitra dia manao hoe mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra alahatry ny mpitandra raha kotondranay volazasoa mitondra ny fitandremana ambody fahitra martiora ny talata dia mamonjy ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra alahatry ny mpitandrina raha kotona valina maholy mitondra ny fitandremana ambody tantely ny alarobia mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra alahatry ny mpitandrina raha maromanana tovoherinirina miandraikitra ny fitaizam-panahy ao amin'ny fonja an-tany mora alakamisy 12 febroary ankonana manao ny tenin'Andriamanitra ho ivon'ny fiainany alahatry ny mpitandrina ravelson andre mamonjy mikaela amin'ny fitandremana analakely ary ny zoma mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra alahatry ny mpitandrina andriamandranto heriniaina mitondra ny fitandremana ambotra rahaba ireo ary havana ny fandaharana izay araintsika amin'ny fitaizana ny fianakaviana ankonana mandritra ity herinandro ity tsaroa fa tompo-pahasoavana ho antsika ny fisiany fitaizam-panahy mitohy tahaka izao izay tsy vitantsika ray aman-dreny dia totosain'ny fiangonana izay tsy vitany sekoly na ireo seham-panabeazany samihafa dia raisin'ny fiangonana ho zava-dehibe miavaka noho ireo tantsoroka na famelabelarana samihafa fampianarana ny velan'ny fiangonana ny fampianaran'ny fiangonana masina arak'izay efa hafantarantsika azy dia aza vela ho banga ny toeranao hiatrika izany herinandro ny fianakaviana izany fa soantsika soan'ny firenena soan'ny ankonanao indrindraindrindra fa ao anatin'izany herinandro ny fianakaviana izany koa no misy ny ezaka fanomezana baiboly efa hataontsika araka ny tetikasa 5:20 anampy izay efa fanaontsika ao amin'ny bazary fitiavana ny kendrena dia ny hoe mba andray anjary isika isa-pianakaviana tonga amin'io herinandro ny fianakaviana io hanome baiboly ny vidin'ny baiboly anankiray dia 2,000 na 20,000 ariary raha maka manodidina ny 5 isika raika hatramin'ny 5 mihoatra an'izay dia mbola misy fihenam-bidy ny mety indrindra dia manangona ny voly isika mety misy koa fianakaviana andray anjary izy fa tsy ho tratra ny 2,000 ariary mety hoe 2,000 ariary tambatambatra eo zany dia mahazo misy mety mahatratra hoe hanolotra baiboly maro izahay ray baoritra na roa baoritra nahoana moa ray fiarabe dia fa izy koa zany vao maika miena ny vidin'ny baiboly manampy antsika nantanteraka izao ezaka izao fikambanana mampely baiboly malagasy araka ny fanarahana efa vita taminy amin'ny famelarana trano eva eo atokotany mpiangonana eo isan'andro mandritra ny herinandro ny fianakaviana ary tsy baiboly ihany no atolony atsika amin'izany fa ireo vokatra rehetra vokary ny fikambanana mampiely baiboly dia raisitsika araka ny vidiny atolotra atsika eo ireny miomana ary havana amin'ny fanomezana ny baiboly ary amin'ny fandraisana koa izay sahaza ho anao boky vokary ny fikambanana mampiely baiboly fa ho fanamafisana ny fandaharana ny amin'ny fiaraha-mivavaka na fiaraha-miaina mibavaka izay tetikasa atsika fiangonana efatra amin'ny ela no amafisina sy novelarina misimisy kokoa tamin'ity taona ity dia azavaina fa ny taratasy kely izay azontsika raisina ho ampidiranao dia anoratantsika izay mety antombavaka atolontsika nyreo ray aman-dreny am-panahy mandray an-tanana an'izany fitondrana mambavaka eto amin'ny fiangonana izany
misy roambiny folomenada izy ireo hitantsika ao mipetadrindrinao ny anarany sy ny fotoana andray anatanterany zany zala fanompoana manokana izany dia so anatin'ilay antombavaka avereno ao anatin'ilay vatandrakitra efa eo ambaniny eo ihany ilay taratasy no fenotsika tsy misy mamaninona izana iza afa-tsy ireo tompona ndraikitra amin'ny voamerany mpanahy momba itya fitondrana mibavaka ity amin'ny alalan'ny taratasy kely io no andraisan'ny tompona ndraikitra ny antombavaka avy amintsika fiangonana indrindra isika tsy afaka anatona mivantana azy ireo amin'ny fotoana fandraisan'ny olona amin'ny alalan'ny taratasy fa amin'ny alalan'ny fanatonana mivantana araka izany koa amin'ny ora tandrify efa nomen'izy ireo araka ny fahafahany aza misalasala manoratra ny antombavaka tianao entina mibavaka manatona mivantana raha mety aminao ny fotoana efa voatolotra ao mipetadrindrina ary ho antsika tompona ndraikitry ny fiangonana reny ny sampana azy fikambanana ary voamery dia azontsika atao koa ny manolotra antombavaka momba ny asan'ny fiangonana na ny sampana na ny sampanasa na ny voamiera sy ny fikambanana amin'ny taratasy voalaza teo dia mandray reny ka mitondra azy eo anatrehan'ny tompo ireo avantsika efa nanolo-tena ny amin'izany hoy ny soratra masina antsoy aho dia ho valiko ianao Jeremia 3:30 dia ho an'ny tamin'ny herinandro lasa tsisy tsony ilay taratasy nefa mbola vitsy no niverina dia nakaiza ary sa mbola eritreretina lalina ilay antombavaka avereno ilay izy rehefa voasoratra arak'izay maharesy lahatra anao ny antombavaka vavonina ny hitondra mibavaka anao ireo mpanompon'Andriamanitra ireo izay ary havana ny fampahafantarana sy fanampy ny fanazavana momba ny asantsika fiangonana ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay fa noho ny famindramponao dia navelanao isitraka indray itony fotoana masina sady sarobidy itony misaotra fa raha tsaronay mangetana sady maina ny fiainanay dia nomenao ranovelona izahay misaotra fa raha be fanahiny izahay niditra teto dia nomenao fanantenana vaovao indray misaotra anao fa raha natsiaro reraka izahay dia najoronao ary atsanganao hiandrandra fandresena sy hanana hery vaovao indray misaotra fa tsy toy ny idiranay teto tokoa no hialanay eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao hiatrehanay indray ny fiainanay andavanandro tena olona no avaozinao izahay raha io mankasitraka anao koa ny amin'ireto ray aman-dreny ampanahy efa nosoranao ka nanatanteraka ny asa masina hitahiry azy ireo anie ianao ahatonga azy ho toy ny manorina ny trano eny ambony vatolampy ka raha avokoa izay tafiditra mety hanafika azy ireo dia tsy ho rava ny finoany petraka eo ampelantananao ny fiangonana manontolo na ny nanatrika teto na ny tsy nanatrika mba samy ho andrasanao ilay mpiandry tsara ry Jesosy Kristy amin'ny ataony rehetra amin'ny lalakaleany rehetra izany ary no vavakay tononona amin'ny anaranao amen nitsangana indray ny afatra sy nitsodrano ary mamarana amin'ny hira voalahatra zao no afatra tonona ho antsika fiangonana voasoratra hoe na dia mandra-pahantitra aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsivolonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka tongava aminao arak'izay irinao raiso nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo hitahy ianareo ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo hamindra fo aminareo anandratra ny tavana aminareo ny tompo anome anareo fiadanana amen
ho an'andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.